Manolotra ny arahaba tompoko. Saika irony ao anatin'ny andro maina aloha isika atao anatin'ny 3 andro avy na izany na tsy izany azy dia andrasana ny fantalovana rindrin-drahona na front ao atsimon'ny nosy ao manomboka amin'ny alarobia ho avy izao izay amevahana indray ny orana tandrifin-drahona any amin'iny fatra atsimon'ny nosy iny. Ny maripana araka izany tsy misy fiovana misongadina fa saika afanatrany aloha amin'ny akapobeny. Ny zavona ihany koa dia tombanana ahazovahana ny voamaraina amin'ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny afovoan-tany manomboka ny talata ho avy izao. Mividy ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia ahazorana malefaka ny amin'ny antala sambava ary maro antsetra toraka izay ihany koa manodidina manakara sy faravangana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny ilany atsinana ny fatra Sofia aloatra mangoro ary atsinanana ny fatra hafa omaina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika miamaina aloha ny akamaroany ny fatra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza dia mety holalovandrahona ihany ny takariva any amin'ny fatry Sava Analanjorofo atsinanana loatra mangoro Sofia mety arahana orana malefaka moa izay any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha mivinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 7 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 130 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 330 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Mety ho tafakatra hatramin'ny 530 na 730 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny Antsohi, Mampikony, Port Berger, Maheva tanàna ary Mahajanga. Mivinany toetry ny andro ny talata kosa indray dia saika miamaina aloha manerana ny nosy mihitsy ary ahazovahana ny zavona maraina ho an'ny afovoan-tany. Raha ny maripana kosa indray dia tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoan-tany, 17 hatramin'ny 130 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 530 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Manangy hatramin'ny 430 na 730 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Boeny, Betsiboka ary any Antsohi. Mivinany toetry ny andro ny alarobia raha namaranantsika sahady dia ahazovahana hatrany ny zavona maraina amin'ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny afovoan-tany. Noho ny fandalovana rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny nosy ao dia andrandraina ny mety isina orana tandrifin-drahona any amin'iny fatra atsimon'ny nosy iny, izany hoe any atsimo andrefana, Androy, Anosy ary atsimo atsinanana. Ny fatra hafa moa dia maina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia iverina andrahoana ny any amin'iny fatry Diana sy Sofia iny torak'izay ihany koa ny amin'ny Melaky, Menabe ary ny ilany andrefa ny atitany. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 9 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 130 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 330 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny moa tsy misy fiovana misongadina fa afanatrany ny andro amin'ny akapobeny manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray mivinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Telo matomboko.